Tsy azo ataon'olon-tsotra intsony no miditra ao amin'ny campusny universitény Mahajanga eny Ambondrona manomboka izao. Raha ny voalazan'ny filohan'ny universitény Mahajanga, omaly larobia fa 8 ny volana Jona, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Ny mpianatra sy mpampianatra ary ireo mpandraharaha eny anivon'ny campusny université ihany no afaka mifamezivezy eny an-toerana. Ho an'ireo olon-tsotra kosa, mahazo alalana sy mahazo taratasy mazava amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny université, vao afaka mitsofoka ao anatin'ny campusny université Ambondrona. Miangavy ihany koa ny mponina manodidina ny campus satria raha tena marina ny fidirana na ny fivoahan'io campus io dia tsy tokony hisy ankoatra ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha ato université ankoatran'izay olona mahazo lalana manokana miditra ao campus. Zay ihany mahazo miditra ao. Araka ny fahatantsika nefa moa dia tsy voafefy ny campus fa mitsofoka daholo na ny olona mety ivelany mitsofoka mivoaka amin'ny campus ka sahatra ho insécurité ny manaramaso an'izay. Fe dia teneniko fa accès réglementé izy io ka miala tsiny amin'izay olona mitsofotsofoka any amin'ny campus indrindra amin'ny andro alina mba tsy hisy nitoejavatra amin'izao. Oka reto aza miditra antsony nareo fa matoa nareo miditra any dia efa vonona nareo amin'ny zavatra mety iseho satria marina fa zanaka ireo mpianatra ireo fa samy manana ny toe-tsainy, samy manana ny fietsiny fa ny président vérité tsy afaka mihitsy hoe anjara hoe zalahy dia roitra dolo izy olona velona fa anjaranareo mieritreritra hiditra any nareo amin'ny alina dia efa miomana ao fa tsy fantatreo zavatra anjoanareo any da zavatra ao miseho mitohy. Eto koa dia mareko fa misy na amin'ny atoandro ary dia misy olona avy any ivelany mitondra bidon jaune matsaka ao anatin'ny campus, matsaka rano. Ireny olona ireny tena marina tsy tokony hiditra antsony. Olona avy amin'ny périphérie zany matsaka rano ao anatin'ny campus mitondra bidon. Zao teneniko hoe raha sanatrika misy zavatra very ao anatin'ny chambre mpianatra, maka rano amin'ny microbe ny mpianatra nareo dia sakasaka fa mety hoe hiaran'ny herisetra koa nareo amin'izay fotoana izay. Ka mba hiangaviko indrindra ka tsy hisy tsony ireny olona hafa avy ety ivelany mitsofotsofika anaty campus ireny mba tsy hisy ny toe-javatra ohatr'izao satria samy mifanirika andraikitra rehefa avy eo mbaty ranona mpianatra ny namono nefa ilay olona no manao fananiana miditra anaty campus. Ny fanaraha-maso ny fandriampahalemana sy fisorohana ny loza mety hitranga no antony nandraisana ity fanapahan-kevitra io. Manomboka izao dia ho hisy ny fanaraha-maso manokana ataon'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny universitény Mahajanga mikasika ny fidiran'olon-tsotra ao amin'ny campusny universitény Mahajanga.